Amin'ny fifaliana ry havana no hiara-banantsika rehetra nahatratra izao alahady sampandrofy izao. Anio ry havana dia alahady hitondrantsika ambavaka ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao afifaby eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ary mbola ao anatin'ny fibanjinana lohahevitra manao hoe isika mampiorina mino ny fizahanttoetra. Dia isika ry havana anao ny hira fanevan'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Tsangana isika. Miorana tsara miny finona misikina erika handeha mijoro tanukaza velanya Fanompoam-Pivavahana azamba malana fa andeka mazoto zaureno tadidio ny filona mampiasa ny orana kehitrio kadena erezana. Asefanekina tao ampatukina renapetraki Jesoangana mbaifa fa tsy vitanora asa fitorina ekeo am-pitiavana kandere tantera zareno tadidio ny finonano ampiasa ny orana kehitrio kadema erezana. Mazoto miasa mipifaliana fanilany trarino anjara lovana kufanganarandeka misikina efa falinyandrana la Jesu tumpuna zareno tadidio ny finonano ampiasa ny orana kehitrio kadena erezana zareno tadidio ny finonano ampiasa ny orana kehitrio kadena erezana. Ry havana ho amin'ny fanahinareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andetsika ry havana hisaotra sy hidera ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira salamo efa voalahatra. Fifali
kafaramadimby ny famarinany laoka ho fantatrare fademova no andriamanitra izy nonana ansika ariazy sika tia olony sy ondry fiandriny misarazy mankalaza ny anarany fa tsara Jehova mandrakiza ny famidrampony miatra amin'ny taranaka faramadimy ny famarinany. Aoksika ivavaka riavana ry rainy ny famindrampo mioby eo anatrianao izahay ny fonay ny fanahinay no faly mankalazanao noho ny amin'ny famonjena nataonao anay ka namalinao ny antsonay hoe hosana hosana faly izay ankehitriny Andriamanitro manompo anao eto an-tranonao faly izahay miseho eto anatrianao ka miankohaka ampanahy ny amin'izany rehetra izany dia rainay ianao Andriamanitro fa tsapanay tokoa ny fiandriananao ny asanao lehibe izay nasehonao taminay tsirairay avy eny na dia namaky afo sy rano azy izahay dia tsapanay fa niaro anay ianao namoaka anay tamin'ny fitahia hatretrika ianao ary nampandresy anay hatrany sotra Tompo ny asa ny fanahinao aminay tsirairay avy mampiorina anay mandrakariva eo anatrehan'ny fihizan-toetra izay manjoho anay koa ankehitriny Tompo mitady anao izahay maniry ny fanatrianao izahay ary aoka ny fanahinao hiasa aminay mandrakariva koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka no anandratanay izany vavaka izany amen. Petraka ianareo. Iroso amin'ny fotoana no an'ny ankizy sy ny tanora isika manasa anareo ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana hanao ny hira izay efa voalatra. Kaiza tsara benefitiavana tsy misy voarara tsy havana mina mahagaga ny habe ny atrana. Ivavaka isika Jesosy lehibe ny antranao aminay tsirairay avy misaotra izahay noho ny anomezanao anay ankizy tanora fotoana ahafahanay mandray hafatra avy amin'ny teninao dia tomoera ty anatinay Tompo ary ampio mandrakariva izahay anefa izay sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Petraka ianareo. Atsangano hoe tanana izay efa faly teo amin'ny fiainany ye misy mbola olona tsy manam-pifaliana kay tonga tamin'izao tranon'Andriamanitra izao fa betsaka ihany koa ny manam-pifaliana dia izao
raha ny tenin'Andriamanitra ny jerentsika ny baiboly manontolo dia Jesosy Kristy no miantoka fifaliana tena izy maharitra mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Andeha sokafantsika ny baibolitsika arak'izay hitantsika eo amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Matthieu 1:20 ny andininy fahasivy. Ny andininy fahasivy tapany faharoa. Rehefa hita dia ndao ny rehetra hiaraka mamaky mafy izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: Hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie izay avy any amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Ity teny ity dia ikaikandreo vahoaka teny an-dalana izay nandalovan'i Jesosy. Fantatsika tsara fa Alahady ny sampandrofia ity Alahady ity. Dia raha mijery ity Matthieu 1:20 ity isika dia misy karazana ikam-piobiana nataon'ny olona tao. Misy karazana ikam-piobiana nataon'ny olona. Ny ika voalohany dia ny fifaliana sy faharesen-dahatra hoe Jesosy no mpanjaka. Ka rehefa resy lahatra ny olona dia ny pololotra tao anatiny ny fiobiana sy ny fitadiavana famonjena any amin'ny Jesosy Kristy irery any. Raha mijery izao soratra masina izao isika araka izy sy ny tanora dia hitantsika fa ny olona manaiky an'i Jesosy mpanjaka dia samy maneho fanekem-pinoana lehibe hoe zanaky Davida i Jesosy. Izy tokoa ilay avy amin'ny avo indrindra. Efa tsapantsika ve raika izy tanora teo amin'ny fiainantsika hoe tena Jesosy ilay avy amin'Andriamanitra ho anao? Tena Jesosy Kristy tokoa ve no mpanjaka antsika tsirairay avy? Androany ny amin'izao Alahady ny sampandrofia izao dia ataovy marina ny fifalianao. Ataovy eo amin'ny fifalianao Jesosy Kristy fa izy ilay mpanjaka ho avy ho anao. Andeha ary isika hiantsoantso famonjena amin'ny Jesosy ka merina maky ny Matthieu 1:20 ny andininy fahasivy teo manao hoe: Hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana izay avy amin'ny anaran'i Jesosy, hosana any amin'ny avo indrindra. Amen. Vavaka isika. Jesosy, ianao ny mpanjaka anay. Dia tianay ianao hamonjy anay tsirairay avy ao anatin'ny fahazarana. Hamonjy anay koa ianao ka hanome fifaliana maharitra mandrakizay ho anay tsirairay avy. Dia ianao Jesosy no irinay eo amin'ny fiainanay. Ianao no ekenay ho mpanjaka manomboka amin'ity andran'io ity, eny hatr'izay ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Andeha isika riavana hitsangana hanao ny hira izay efa voalahatra. Isika tompoko Andriamanitra tomponay tonga indray ny fotoana ahafahanay mamaky sy mihaino ny teninao. Omano ny fonay ahay mandray sy mankatoy izany. Ampio ny mpanomponao izay hamaky ny teny mba tsy handiso. Taio koa ny mpanomponao hitoro ny teny mba ho feno ny fanahy masina ka hitondra fanafozam-panao anay fiangonanao ny afatra. Amin'ny anaran'i Jesosy no agatainay izany vavaka izany. Amen.
Araka ny mazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny baiboly DM no amakiana ny teny isaky ny Alahady farany volana ho fampantsiahivana fa antombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny Kristianina. Iaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Zakaria toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mifaliry mponintsioana, manaova fiobiana ry vahoaka any Jerosalema. Indro ny mpanjakanareo avy aty aminareo, marina sady mandresy izy, nefeno alemem-panahy sady mitaingy boriky, dia boriky tanora zana boriky vavy. Ho foanany tsy eo Efraim intsony ny kalesy, ary tsy eo ao Jerosalema ny soavaly fitondra miady. Ho poteny tsy pika anady, ary hilaza fiadanana amin'ny firenena izy. Ny fifehezany dia hatreo amin'ny ranomasina iray, ka hatrany amin'ny ranomasina iray hafa, ary hatreo amin'ny on'ny Eufrata, ka hatrany aparatany ny fanahafana ireo mpigadra. Dia hoy ny Tompo hoe, ny aminareo kosa ry mponintsioana, no ianareo nanaovako Fjkm-Isotry izay no amafisina tamin'ny rantsorona, no efa namoako ny mpigadranao toa avy tao andavaka tsisy rano. Hotohizana ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio toko 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nanakaiky an'i Jerosalema Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka tafaraka taminy, ka tonga teo anilan'ny tanàna Betfaga eo atendrombohitra atao hoe Analan'Oliva. Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ny tsy tanàna manoloana anareo itsy. Vantany vao migadona eo ianareo, dia hita biriky vavy mifatotra sy ny zanany miaraka aminy. Va ao lay biriky vavy dia eto aty amiko mba anjanany. Ary misy olona manontany anareo dia valio hoe misy ilan'ny Tompo azy, dia avelany hoentinareo miaraka amin'izay ny biriky vavy sy ny zanany. Izany dia tonga mba ho tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe, izao lazaina amponinao tsiona, indro mpanjaka anareo fa tonga eo aminareo, feno fahalemem-panahy sady mitaingina biriky vavy, dia biriky vavy mba anjanany, zanaky ny mitondra zioka. Dia nandeha ireo mpianatra ka nanao araka ny nandidiany Jesosy azy. Nentin'izy roa lahy ny biriky vavy mba anjanany, ary ny mpianatra rehetra dia samy nametraka ny lambany teo ambonin'ny biriky vavy mba anjanany, ka tambol lamba Jesosy no nitaingina. Be tokoa ny vahoaka namelatra ny lambany teny amin'ny lalan'i Jesosy. Ny sasany kosa ratsakazo tinapaka no naparitany teny amin'ny lalan'i Jesosy. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia samy niantsoantso hoe, terane ho an'ny zanaky Davida, omba hampitahiana amin'ny anaran'ny Tompo ane ilay avy, terane ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Ary no nefa tafiditra tao Jerosalema Jesosy, dia niotakotaka avokoa ny ray tanàna ka nanontany hoe, iza moa io lehilahy io? Manorata ao amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao no lazain'ilay masina, ilay mahatoky, ilay manana ny fanalahidin'ny Davida mpanjaka,
ilay mamoka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy hisy amo. Fantatro ny asanao. Indreo anatrehanao efa nasiko varavarana amin'ny vody tsy misy mahidy satria kely ery ianao kanefa nitandrina ny teniko ary tsy mba nandaa. Indro atolotra anao ny sasany avy amin'ireo olona mivavaka amin'ny Satana, milaza ny tenany ho jiosy ireo, kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko iankohaka eo anoloanao ireo ka ho fantany fa tiako ianao. Ary noho ianao nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana, zao kosa iaro anao ho afaka amin'ilay andro fizahan-toetra zay efa hiatra amin'izao tontolo izao mba hitsapana ny mponina eto ambonin'ny tany. Ho avafainga anao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Zay maharesy dia ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra sady tsy alao intsony. Hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ilay tanànan'Andriamanitra dia Jerusalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary hosoratako eo aminy koa ilay anarako vaovao izay manatsofina aoka hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ireo fiangonana. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira raisy 314 sy 15. Petraka fiangonana. Vavaka Fjkm. Tompo, velom-pisaorana anao ny fonay fiangonana, noho ny fahasoavanao aminay, noho ny amorinao anay atotranonao ray malalo amin'izao fotoana izao, noho ny teny izay menao anay, dia araka ny iranay teo taio izahay mba tena hoe ho mpakatoa ny teny, ho sambatra amin'ny andro fandalovanay ty an-tany, aratr'izay ho tafiditra any an-danitra ny fanjakanao. Izany no vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zakari Zakari toko fahasivy. Raha fitinina riavana ny afatra ho antsika, anio dia hoe menara mijery ny ankehitrinao ny anio zany, sady mijery mandrakizay anao. Misy fijery anankiroa atambatra zany, na zavatra jerena anankiroa atambatra hoe menara mijery ny ankehitrinao ny anionao sady mijery ihany koa mandrakisainao.
raha mijery an'ireny hoe ohatra hoe fampiasana écran na ordinateur reny, raha mampiasa Word zao dia misy fotoana hoe partagena le écran mba misy document anankiroa tianao iarahana mijery comparena sy ny tahak'izany. Ohatran'izay le hoe sady mijery an'ilay ankavia no mijery an'ilay ankavanana, sady mijery an'ilay ankehitrinao no mijery ny mandrak'izainao. Indraindray ny mpampianatra be dia ankizy ao an-dakilasy fa eo ny vatabe an'ilay ankizy, fa hita n'le sainy lasa amborona lasa ambinany any ananinany, sady hoe izy no lasa any ananinany. Zay le hoe sady mijery ny ankehitrinao ny anionao no sady mijery ny mandrak'izainao. Zany no ampianarin'ny Zakaria antsika riavana. Denge raha antsika mamaky ny Zakaria toko fahasivy sy ny andiny fahasivy sy ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia indrindra ary Siona zanaka vavy, manova feo fifaliana ary Jerosalema zanaka vavy. Indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina brika, tiasana briky tanora. Hatreo aloha. Io zany Zakaria misaina ny ankehitriny zanak'Israely zay vao avy nampodiana avy amin'ny sesitany tany Babilôna. Zay le ankehitriny. Fa tsy eto amin'ny andiny fahasivy izy tsy mivalapatra amin'le ankehitriny, fa izy mijery ny hoavy sahady izy dia ny fiaviany Jesosy Kristy le Mesia mitaingina zanabrika. Eo izy nefa tonga dia miteny amin'irety zanak'Israely vao vonjena reto hoe jereo mpanjiny ny Mesia. Andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hofoanako tsisy kalesy intsony Efraim na soavaly any Jerosalema, hofoanana koa ny tsipika fiadiana ary hiteny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Hatreo. Io indray izy dia milasa ny mandrakizay le fiverenan'i Jesosy faharoa amin'ny kery sy amin'ny bonary. Eo izy misaina le présent, mijery ny hoavy dia ny fiavian'ny Mesia ary mijery sady koa le fiverenan'i Jesosy faharoa. Zay ty Zakaria ty ry. Ary zay no ampianarin'ny tompo atsika fiangonana amin'izao fotoana zao. Ary rehefa dinihana dia hatramin'ny pastera raha mbola tsy zatra an'izany fa hoe sady sainy ny ankehitrinao misaina ny hoavinao. Mahasamihafa atsika amin'ny Jeremia, izy misaina ny ankehitriny, hita hoe zany amin'le texte dia milaza ny fiavian'ny Mesia ary milaza ny fiverenany indray. Sika efa mahita ny fiavian'ny Mesia, sika efa mahita ny fiavian'ny Mesia. Donc tsika tsy misaina ny fiavian'ny Mesia intsony, misaina le fiverenany faharoa. Zay le toriteny androa. Menara misaina ny ankehitrinao ary misaina ionao ihany koa zany mandrak'izainao izany. Ndao tsika hivadika any amin'ny Matthieu ara. Matthieu mantsy fanatanterahana ny Zakaria. Matthieu toko fa raika amby roapolo. Matthieu toko fa raika amby roapolo dia irahantsika mamaky nandininy fahadimy. Lazao amin'ny Siona zanaka vavy, indro mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina brika, dia zanaky ny brika miazy. Raha mareny le brika zana brika sika, iny ao anaty faminaniny Zakaria. Dia tanteraka 2 taona lasa ny faminaniny Zakaria. Zakaria en 500 avant Jésus-Christ no maminany dia tanteraka zany tamin'ny taona naterahany Jesosy ary dia hoe tamin'ny natongavan'i Jesosy voalohany 2 taona lasa izay. Zay zany io faminaniny Zakaria ty tanteraka eto ty. Fa rehefa nandinika riavana dia misy zavatra ohatran'izao mahavarina ny amin'ity faminanina momba ny fahatongavan'i Jesosy ty. Sokafy nge ny baibolinareo amin'ny Daniela 7
25-26 Daniela 7 25-26 milaza koa ny fiaviany Jesosy ary milaza ihany koa ny fahafatesany. Daniela 7 25-26 Daniela 7 25-26 ndo vakitsika milamina fa somary sarotsarotra le texte tena mamperitreritra mampitola gaga ny fahefan'Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra eo am-pelatana tsy anio ihany fa hatramin'izay ka hatrizay. Daniela 7 25-26 koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray ny lalana sy ny hadia dia amin'izay andro mampahory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana. Atreo faminaniana momba Mesia ry ary misy précision hoe rehefa afaka ny herinandro 7 ampiny ny herinandro 12 herinandro 7 zany tena mahavariana tesao entre ny fotoana ny didy voana hoe anamboarana ny Jerosalema sy ny fotoana amonona ny Mesia izy Daniela dia misy 7 herinandro. Io 7 herinandro io dia hoe 7 herinandro nataony da 669 fois 7 ans 483 ans 483 ans dia nandinika le mpandinika anak'izay 483 ans dia hoe ça fait 173 880 jours 173 880 jours dia ny tena mahavariana ozy izy le mpandinika entre an'le fotoana 5 mars 444 namoahana ny didy anorenana indray ny Jerosalema sy ny 3 avril 33 namonona ny Jerosalema nofinaniny Daniela zany il se passe exactement 173 880 jours. Somary compliqué kely izy fa azonareo angamba le précision les calculs les faminaniny le prophète Daniel entre les fotoana ana ivoany dita anamboarana ny Jerosalema sy ny fotoana amonona ny Mesia de 873 000 jours. Inona moa tena tiana heviana ry havanao ry Zakaria teny amin'ny zanak'Israely ho avy ny Mesia tsika nahita ny fahatanterahana tsika nahita ny précision le fahatanterahana fanontaniana apetraky ny tompo aminao hoe dia anao ohatran'ireo vahoaka atao a Jerosalema reo ve anao ankehitriny ry havanao tsy andray au sérieux ny Mesia anao ohatran'ireo ve anao reo nge mbola nanana fisalasalana tonga Jesosy akatra any Jerosalema amin'ny intronisation misalasala izy sahono zao hoe sika efa mahita tanteraka le faminanina tsy angano io dia ahoana anoatra le vahoaka Jerosalema ve anao iteny hosana nefa ny hoe andro vitsivitsy avy eo omboy tonga amintsika zany teny zany satria tsy tiany tompo very sika ry havana anoatra n'izany vahoaka atao Jerosalema ve sika ry havana anao vonjeo re za manko ndika le hosana tany vonjeo anaty fizahatoetra sy fahasairana hitatsy vonjy any akafa zay vao rehefa tapidalaka reny vao hoe pastera hitao-bavaka fa manana problème fantatrao ve ny rigueur les prophéties sy le accomplissement capable avenao tena anaisitra ny akanjonao ohatran'le vahoaka atao Jerosalema fa anaisitra azy amin'ny fonao hoe anafona amin'ny maizy ianao ny akanjo nge ny afantarana sy anehoana amin'ny maizy ianao tena vonana foana ny tenanao ve anao sa hoe vaovaodona kely hoe io indray le tsy fitiavana taoko malala ny anarako iny fa za mba nataony an'izany sasany ratsakazo nahany teny amin'ny tany napetrany teny amin'ny tany satria araka le fomba jiosy tamin'izany le tamin'ny fetina taberna kely reny ratsakazo reny no alaina dia hoe matory any anaty tantina ratsakazo ahitana ny lanitra atserovana hoe tena lanitra ny tena fitodiana farany fa fandalovana ety tany ainao tsenjery ny sotro fitiavanao zany hoe destination finale zany
fa tena hoe sady misaina ny mandrakizay ny anio ianao ianao no misaina ny mandrakizainao ka tsy hainao hoe omboy a rehefa avy nanao hoe hosana zay ny fahamarinana voalohany avany ampianariny Zakaria atsika io ara fa tonga le Messi nampanantenainy Zakaria raisinao sérieux ve io sa mbola hoe hoterainao sy ankalazanao Fanompoam-Pivavahana ozy isika misaina ny anio ary misaina mandrakizay eto zany vao tena ho marina rehefa diniana zany satria araka ny tenin'ny Zakaria io Messia zay tonga 2 arivo taona lasa io de mbola iverina indray jerentsika ngeny Apokalipsy Zakaria 9:10 milaza fa hoe ho avy fandrona izy. Apokalipsy 3 teny Jesosy eo amin'ny andininy fa 1:20 ho avy fainganao zay le hoe sady misaina ny ankehitrinao misaina le mandrakizainao ka manao hoe wow manana problema androany zao ny asako zao ny devoirako zao ny baccalauréat omaniko fa attention misaina ny mandrakizayko hoe Jesosy teny ho avy fainganao ty tsisy calcul ohatra le natao teo tsony fa ina zany ina tika zany hoe ho avy faingana ho avy atomaomao aroka ianao vonina mandrakariva riavana so tenao metritra io mbola afaka 173,000 jours ndray io mbola afaka 2 arivo taona ndray riavanao miteny aminao tompo ho avy aho ary ho avy faingana zay ny afatra ho antsika sainy ankehitrinao ary ataovana ny tableau anankiroa hoe ho avy fainganako Jesosy de iova ny finoanao riavanao tsy possible ny tsy iova finoanao fa raha finoana-piarina amin'ny ankehitriny ihany mahantra indrindra isika hoy ny apôstôly Paoly dia ahoana raha ny afatra ho antsika zay hoe misaina n'izany mandrakizay zany sady hotana hoe sahala amin'ny hoe réalité efa tena sainana sy iainana sady mahafinaritra be le teny lazainy ny Jesosy amin'ny Apokalipsy 3 ndo raha antsika mamaky Apokalipsy 3 andiny 12 sy ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy zay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolon'ny Andriamanitra io tempolon'Andriamanitra io ao amin'ny Apokalipsy 3 tsy tempolon'Andriamanitra ao Jerosalema intsony fa milaza le Jerosalema vaovao io atsona hoe tempolon'Andriamanitra zany hoe miresaka ny Jerosalema vaovao zany hoe za zany anio tenenay sady misaina ianao rosolofony ny fiainanao androany 28 Marsa fa saina en même temps Jerosalema vaovao de donc jerentsika tazony le Apokalipsy 3 fa Galatiana 4:9 Galatiana 4:9 ny apôstôly Paoly no mampianatra eto mampianatra ny Jerosalema any ambony amin'ny anaran'i Jesosy fa Jerosalema any ambony kosa zay rentsika iny tiana asehoan'ny fiangonana Jerosalema vaovao eto dia atsony ny apôstôly Paoly hoe rentsika do mivadika ary amin'ny anina am'izay Apokalipsy 3:12 sy 13 averintsika avakina minaran'i Jesosy zay maharesy no ataoko handry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra ny Jerosalema vaovao zany ary tsy ala eo intsony izy asoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra de Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary lay anarako vaovao rehefa any zany Jesosy anambara amintsika ny anarany vaovao andiny 13 zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana ho an'ny olona zay sady misaina ny ankehitriny misaina ny mandrakizainy misaina isanandro izy Jerosalema vaovao riavana ary eo Jerosalema vaovao o Jerosalema vaovao de hoe misy anarana telo hosoratana eo aminy misy anarana telo hosoratana eo aminy
ny anarana voalohany dia ny anarany Andriamanitra, Andriamanitra raintsika zany. Ary ny anarana faharoa dia ny anarany tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Galates 4:26 izy le Jerosalema vaovao ny rentsika. Soratanao ny anaran'ny raintsika, soratanao ny anaran'ny rentsika, ary soratanao ny anaran'i Jesosy vaovao le rahalahintsika. Saino zany teny zao, saino zany teny zao ry havanao, saino zany teny zao. Mandinika ny fiainanareo tanora dia nareo manao tony tennis tony zany, manao le tennis. Dia malaza be le marika, hitako manao Nike fa mbola maro manao le Adidas. Dia amin'le Adidas le marika 3 bandes moa zany, zay mantsy natonga le Adidas. Misy an'le Stan Smith regny, malaza be zao. Dia zao ianao rehefa manao Stan Smith na Adidas, rehefa mahita an'le Adidas avec 3 bandes, za tsy manana Adidas, za tsy manana Stan Smith, fa za miomana ho soratana eo amiko ny anarana anankitelo dia ny anaran'iza, ny anaran'Andriamanitra iza raiko ny anaran'ny reniko ary ny anaran'i Jesosy rahalahiko. Zay le izy zay. Sainy ny ankehitrinao ary sainy ny mandrakisainao any amin'ny Jerosalema vaovao. Dia iova na iza na izy ianao, iova finoanao. Iza mampanantena zany Apokalipsy 7. Iza mampanantena zany Apokalipsy 7 le 7 hoe zao no lazain'izay masina sy maro. Lay masina no tomponao sy mpamonjinao, izy ana masina anao, olo masina ry havanao hiditra any amin'izany tanàna masina zany. Izy marina anamarina anao. Dia hoe slogan fotsiny le 3 bandes, slogan fotsiny le anarana anankitelo, fa tena hoe réalité antenainao. Satria Andriamanitra tsy mba manao fampanantenana bokady, fa tena izy zany, tena izy zany. Ary zao tsy fantatro marina hoe aiza no soratany, fa ho soratako eo aminy ozy izy. Tsy tena miteny izy soratako eo amin'ny andriny, fa hoe ho soratako eo aminy ireo anarana anankitelo ireo. Za milaza aminao fa raha feny tatouage hoditra io tsisy anoratana ny anarana anankitelo eo. Sahiranao ianao, sahiranao. Mamara asika Zakaria 5. Verina kely any amin'ny Zakaria sika. Zay natao tamin'ny tsy fahalalana, natao tamin'ny tsy fahalalana ifony, fa ampy zay ampy zay, zay le izy. So dia manahaka zao adala sendrimpotra amin'ny télé zao dia tatoué daholo, tatoué fomba nadala zany. Zay le izy. Mamarana le faminaniany Zakaria. Hoy izy tsika misaina ny ankehitriny izy misaina ny hoavy izy ary misaina mandrakizay izy. Raha ny marina eto mamarana le prophétie izy eto mandiny Fjkm Isotry misaina ny ankehitriny Joda zany. Amin'ny anaran'i Jesosy andiny Fjkm Isotry, ny aminao koa no ny rany fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao andavaka tsy misy rano. Donc avy hoe ny aminao koa no ny rano ny fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao andavaka tsy misy rano. Io izy vao miresaka ny Joda hoe tanao ianao nge vita fanekena tamin'ny raha zany na tonga amokanao avy any Tsestany tany Babilôna. Vita fanekena ianao, ary satria vita fanekena ianao, mivadika tamin'ny fanekena ianao, dia za fa nyteny hoe alefaka 70 taona ianao anompo any Babilôna, avy eo vangiko ianao afaka 70 taona dia ampodiko indray, satria ianao vita fanekena amiko. Zay le izy. Dia ahoana filazany Zakaria an'le fiainana tany Babilôna. Hoy izy amin'ny andiny Fjkm Isotry hoe ny aminao koa no ny rano fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao andavaka tsy misy rano. Fiainan'ny Joda, fiainan'ny zanak'Israely tany Babilôna dia toy ny tany andavaka, toy ny tany andavaka. Efa milaza ny aratsiny le fiainana zany,
fa mbola ampiny hoe any an-davaka tsy misy rano. Eo isika mieritreritra ry havana, isika zay mieritreritra ny ankehitriny sika sady misaina ny mandrakizay, mampandiny tenanao ny tompo, tsy ireo ihany, tsy ireo ihany, fa sao de ianao io manana fiainana any an-davaka an'io 28 mars 2021 any an-davaka tsy misy rano. Jérémie naminany ny sestany, lor Isaia koa naminany ny sestany. Jérémie lazo 7 taona io. Dinona ny tenen'ny Jérémie? Donc jerentsika Jérémie 2:13. So de marina aminao zao tenin'ny Jérémie zao ry havana tamin'ny taranak'Israely. Jérémie 2:13. Fa zava-dratsy roa aloha no nataon'ny oloko, efa nafoy aho loharanonaina izy, ka niady lavaka famorindrano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatandra. Nafoy an'Andriamanitra izy ray izay, niady lavaka famorindrano ho an'ny tenany izy, nefa famorindrano tsy mahatana rano. Maty antoka ianao any anaty lavaka tsy misy rano ny fiainanao, satria mpandala Fanompoam-Pivavahana ianao. Zay nataonao eto, tsy miaina tahaka an'le na vehivavy vita fanekena tamin'ny rano Jesosy marina ianao ry havanao, de any anaty lavaka tsy misy rano fiainanao. Farany Agay toko voalohany, Agay toko voalohany. Agay toko voalohany, page 871. Agay. Agay niarana aminany tamin'ny 520 tamin'ny Zakaria. Tena mitovy mihitsy zany le contexte aminaniny, zany nakanany Agay ry havana. Ao nozy izy Agay eo amin'ny andin'ny fahenina, milaza n'le fiainan'le olona any an-davaka tsy misy rano ry havanao. Agay 2:9 amin'ny anaran'i Jesosy, efa namafy be ianareo nefa kely ny taomina, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama de mahazo karama hatao ankitapoloka. Ry havanao, tianao ny tompo e, tianao ny tompo. Ary zany no nanaovany ianao teny mahitsy, teny entitra oatra zany, zanaka ty nanao anarina sy faizina. Mbola fitiavany ianao no ampandalovany ianao any anaty lavaka tsy misy rano zao ry havanao, fa miteny aminao izy, fangiko ny fonao amin'izao maraina izao. Ary tahaka ny nampodiko ny zanak'Israely avy any Babilôna, tiako ampodinanao eo anilako amin'izao maraina izao, ary anamarina za sy ianao fa vita fanekena tamin'ny rano fanekena vaovao ianao, ary ny programako aminao de fiainana be dehibe ety tany, fa de efa hoe homaniko anao sady le anarana anankitelo any Jerosalema vaovao. Ho aminareo amin'ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.
Vaksika ry havana. Indre manahoana loatra Andriamanitra ny atsaranao izay maneho anay fampianarana mandrakariva mba ahazoanay hiatsara amin'ny fiainam-pinoana. Mankasitraka feonanao izay Tompo, fa nampianarinao izay tao anatin'izay fotoana nandrenesanay ny teninao izay mba hianatra hijery ny ankehitrinay sy ny hoavinay. Ry Andriamanitra aranay izay any an-danitra, misaotra nefa izay nitantananao anay tao anatin'ny andro lasanay rehetra ary fifalianao anay hatrany manompo anao ka ahazonay ankehitriny mibanjina eo anatrihanao, ahazonay misaina fa tsy maintsy hiveriny ianao ilay Jesosy Kristy mpanjaka hitsaranay tsirairay avy. Misaotrany amin'ny fotoana izay ahafahanay manomana ankehitriny ary misaotra noho ny amin'ny ahafahanay tena mandray izany ho fiainana, mandray an'i Jesosy Kristy ho fiainana eo amin'ny fiainanay. Tompo malalo, ny teninao tokoa anay ny irinay, anovanay tsirairay avy, ovay ny fisainanay, aoka tsy ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay amin'ny fiantsoana ny anaranao, amin'ny fanomponanao. Esory anaty anatinay izay endrika fisalasalana ny amin'ny tena fahamarinany amin'ny aminao Jesosy mpanjaka. Ankehitriny Andriamanitra dia fantatray fa ny fahotana dia mandatsaka anay ao anatin'ny lavaka mangitsokitsoka, ary fantatray ihany koa fa tsy afaka miala ao anatin'izany lavaka izany izay raha mbola ny hery ny tenanay ihany. Ankehitriny Jesosy dia ilay fahatongavanao hitady sy hamonjy ny very no hamela ny fanantenanay ankehitriny. Jesosy malalo, ovao izay. Ianao ilay Jesosy Kristy marina no irinay anamarina anay tsirairay avy reto. Ianao Jesosy Kristy ilay masina no ka hanamasina anay. Ka fo madio, fanahy vaovao no irinay aty anatinay mba hahafahanay manompo anao. Misaotra Jesosy, fantanteraka ao ny asa-pamonjena ao anay, ary manaiky ihany koa ianao no ny amin'ny raha izay nalatsaka ao hamonjy sy hanadio anay. Koa meteza Tompo malalo, hiaino vavaka ianao ao an-danitra fonenanao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tomponay no hanononanay izany tonom-bavaka ho fifonanay izany. Amen.
mahatoky somarin'Andriamanitra ary havana ka mamela ny eloko izay mibebaka eo anatriany. Koa raisoam-pifaliana eo am-pitsanganana ary ny teny soa mahafaly izay omeny Tompo anao. Hoy ny Tompo aminao, fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao, ka izany no amparetako ny famindrampo aminao. Satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah, izy kosa efa niaino anao. Koa raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary havana, fa voavelany elokao noho ny anarany masina miterany tomponao. Sambatra ny olona izay voavelany elo, izay voasalona fahotany. Sambatra ny olona izay tsy voaeloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Amini fuku rizaso ni famuteni zalitana ni adisuku navelana tena fakau madakiza sisomalalo pamuzisu i duniaku rasuana velukanu funukanawi zasitraka tanuni fuku rizesoti sazatima sarakana mulamalini muramani tanui fiki shawamina sisomalalo pamuzisu i duniaku raisuana velukanu funukanawi zasitraka akalifuku sinifuna yaramitenu tenaira akanisaku sinisana irasafiti madrakiza sisomalalo pamuzisu i duniaku rasuana velukanu funukanawi zasitraka. Aokarisika ry havana, hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Anonona izany sika manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy sika dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe indro sanakondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataona hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny natao Samaritana hoe ny tenana ianao Kristak'Andriamanitra, ianao mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny natao Samaritana hoe tenana
fafantatray fa izy tokoa mpamontsotoro zao izay araka ny teny nataony Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra ve ianao Andriamanitra petraka ianareo ry havana. Aoksika iombona ao amin'ny vavaka. Ry Andriamanitra rainay izany an-danitra ô, monina ao an-danitra fonenanao tokoa ianao ka miaino izay rehetra manantona anao izay mitady ianao. Ianao Tompo ilay mahafantatra ny vo sy ny fo. Ianao mahafantatra ny etaeta aty anatinay aty. Fantatrao ny fihevitray, ny aleanay, ny fandrinay, eny, ny fanirianay te hanompo anao mandrakariva. Misaotra Andriamanitra no ianao izay manefy anay ao anatin'ny trangam-piainana izay rehetra iainanay. Misaotra fa ireny rehetreny dia mampitodika anay hibanjina anao Andriamanitra, mampitodika anay hijery an' Jesosy Kristy ilay tompony finoana sy mpanefy izany. Mahatonga anay isaina fatratra ihany koa ny amin'ny finoanay. Ny rinay sy angatahanay aminao Tompo, dia mba atao velany fanantenanay eto ampiandrasana ny fiavianao Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra. Ary ataovy atsy anatinay mandrakariva ny saina, ny famonjena izay efa vitanao ho anay tsirairay avy. Tsy misy afa-tsy ianao ny mpamonjy, ary ianao no hitokinay ka tsy homenatra amin'izay hijoroanay ho vavolombelona izahay. Ataovy atsy anatinay tokoa Tompo ny fanirinanao sy ny etaeta hanompo anao. Irinay Jesosy ny amin'ny andronay rehetra dia tehirizy eo ambany fahasoavanao izahay. Ianao no aoka hiantoka ny aminay tsirairay avy satria efa nanaiky izahay fa ianao ny mpamonjy. Mideranao ihany koa izay Andriamanitra mpahary lanitra sy ny tany ny amin'izay asanao teo amin'ny ankonanay. Misaotra fa ny teninao izay nampianarana anay sy nahafafy teto amin'ity fiangonana ity dia nanisy fahariana vaovao tao anatinay tao, namboly fahazarana tsara ho anay. Dia ianao Jesosy Kristy no aoka ampitombo ny ankonana tsirairay avy ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fankatoavana ary ny ahatonga ny tsirairay avy ihany koa hifanome voninahitra. Dia ianao Tompo, ianao ilay tompony zavatra rehetra, ianao ilay Andriamanitra feno sy tanteraka no aoka tanteraka anay. Mivavaka ho anao izay eo anatrihanao izay Jesosy, ianao no aoka anohana ny tsirairay avy ny amin'ny asa fivelomana. Ianao ilay Andriamanitra ray be famindrampo ihany koa no aoka andray an-tanana ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra izay mitady anao. Eny ianao ihany koa no aoka andresy lahatra ireo izay mbola tsy malala ny fisianao, izay mbola minimikipy manoloana ny fahalebiazanao. Dia irinay ianao Jesosy hanome asa tsara ho an'izay rehetra mitady izany, hanome hery sy fahasalamana ihany koa mba ahazonay tena mifaly ao anatin'ny asanao eo amin'ny fiainanay. Dia omeo fifaliana mandrakariva izahay amin'ny fanomponanao. Petraka eo am-pelantananao Jesosy ny asan'ny fiangonana izay tanterahana amin'ny anaranao. Ianao no aoka hijery, ianao no aoka hanampy ary ianao no aoka hanantanteraka. Mivavaka izay Tompo an'ny synôda lehibe izay tanterahana amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Ianao no aoka efa nomana ny tsirairay avy izay manana anjara ao anatin'izany. Mba tena molavola hevitra araka ny sitraponao tokoa ny olona tsirairay avy. Ary ny fahefana lehibe izay avy aminao rery ihany no aoka ho tozy tanteraka.
vavaka ihany koa izay jesosy ho an'ny fiainam-pirenenay ho an'ny fiainanay vahoaka malagasy tsirairay avy ao anatin'izao vanandro isiany aretina mahamaivay izao. Jesosy malalo angatahany aminao mba ho tanterahanao eto amin'izao firenenay izao ny fanasitranana. Hijery anay ianao, hiaro anay ao anatin'ny loza sy ny aretina ianao, ary ilay ranao sy ny diakapoka taminao mihitsy no angatahanay hiaro anao. Dia Jesosy malalo ny indra fonao no aoka ho amin'ny marary rehetra, ary ataovy tsapan'izay ao anatin'ny aretina fa ianao rery ihany no an'ny mpamonjy. Dia tianay Jesosy ny fiainanay mba hiankina tanteraka eo anatrianao, ny ho avy antenainay dia mba ho feno ny voninahitrao. Ko asitraka ary ankehitriny ny mampiombona ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe rainay aho izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, eo anie ny izana saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay sy miloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Tonga eto amin'ny asa vavolombelona isika ry havana, ary amin'ny anaran'ny EDIF na École des disciples d'Isotry Fitiavana no hijoroana eto amin'izao marain'izao, ary misaotra ny tompo izahay, misaotra ny tompo isika ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay avoaka avy amin'izany école zany rehefa nobeazina tezaina. Maka 2 minitra apatsahivana hoe fa inona marina moa hoe école des disciples io. Arak'izany anaran'izany sehatra anankiray eo anivon'ireo sehatra vitsivitsy maromaro hitaizana hanabeazana ny fiangonana. Hanabeazana ahoana? Mialatsiny amin'ilay teny frantsay, école io école d'application io ry havana, école d'application. Zay io. Zay ny anaranareo tany rehetrarehetra tany hainareo. Fa ny amin'ny akamaroanareo ary amin'ny akamaroan'ireo zavatra ny anaranareo reo janon'ato fa tsy midina. Zay ny fahavoazantsika kristianina. Ary zay hoe école d'application na hoe coaching à l'obéissance. Zay ny antom-pisiana, zay mampiavaka azy amin'ny sehatra rehetrarehetra. Coaching à l'obéissance, araka ny tenin' Jesosy hoe tsy zay rehetra manao hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony ray koa any an-danitra ry havana. Milaza ny zava-misy ary nilazaiko tany amin'ny foibe ty tamin'ny fotoan'andro, tsy hoe manakina fa milaza ny asarotro le zavatra ry havana. Tena milaza ny asarotro le zavatra hoe ny mpiandry dia hoe antsoina ihany koa hoe mpianatry ny tompo, disciple du Seigneur. Fa zao lazaiko anareo, pastera, mpiandry, mpampianatra mpiandra, tena matetika lavitry ny afo ny kitay. Zany no ilana ny ry havana, zany no ilana an'izany hoe école des disciples izany. Ary io moa zany pastera sy monsieur Fjkm sy monsieur René ny komity mitatana an'le izy mifarimbona amina coach 20 menadamianaka, dia reny mitaizany groupe na élève disciple araka ny sokatso taona indrindra maharitra 6 volana eo ny fiofanana ny fianarana, fa ranomarina maro ny tamanao, dia tena hoe izy indray ny miady varitra ny hoe mbola tsy avoaka aloha zany. Zay zany le izy. Ary ny farany ry havana, farany manasa anareo. Io hitanareo rehefa ohatra manao régime tsika, tsara manao sport tsara manao régime, tena resy lahatra amin'izany tsika. Fa io rehefa tsisy coach akaikinao, tsisy hoe olona miaraka aminao hoe miaraka manentana sy ny karazany, dia eo ianao tsy vita le izy. Fa zay ny toetra tsika olombelona, mila olona mandrisika, mila olona mikoatra ry havana. Dia manasa meko any monsieur Fjkm ny fitenena.
Araka ny voalaza mpitandrina teo moa zany dia ny komity dia mpitandrina dia monsieur Rasolonjanahary René zay voalasa vao eo satria maty zao maraina zao talehany campus pour Christ ka ny angavy fiaraha-miasa tamin'ny mbola zay sady birao-piangonana no kotra anatanteraka an'izao asa izao. Ny famoahana ataontsika androany ry havana dia efa nokasaina tamin'ny taona 2020. Misy tamin'ny disipla efa vita dinika ny Desambra 2020 dia kasaina avoaka ny Marsa 2020. Nefany androany ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany. Zay le valim-bavaka. Zay le valim-bavaka. Misy koa ny teny hoe miandry aloha. Reo disipla reo anefa dia tena hoe niaritra tao anatin'izany faharetana ary tsy kivy. Marina mihitsy le teny mpitandrina teo hoe mbola misy koa miady varotra hoe zay mbola tsy avoaka indray aloha fa aleo mbola anoy hatrany zany. Dia toy izao no fisehoan'izao famoahana izao. Ho antsoina ny anaran'ny disipla zay avoaka dia mitsangana eo an-toerana izy miaraka amin'ireo olona atolony ary mitsangana koa zany le olona atolony dia mandroso ety anoloana ny olona disipla omena sertifika izy dia mitodika eo amin'ny fiangonana. Rehefa voantso daholo ianareo 410 mianadahy dia anao fanekena ao anatin'ilay sertifika no misy an'ilay fanekena zay efa nampiomanana ny disipla rehetra izy io. Fanaovana fanekena kosa dia mitodika aty amin'ny hazo fijaliana. Mitodika aty amin'ny hazo fijaliana. Miaraka zany ny disipla rehetra manatanteraka an'io fanekena io. Dia ny farany indrindra moa zany dia hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina ambavaka zay ianareo vao mamonjy ny fitoerana. Koa avy hatrany ary sika dia androso amin'izany. Tononona mialoha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rabenjarson Olivia Michel nanolotra ny Rabeantsa Nadia. Randria Manantena Léon nanolotra ny Andria Velonjanahary Tahiry Rojoniaina. Ravelonjato Tsiory nanolotra ny Rasoloarson Tahiry Joary. Ratolo Janary Ambintsoa nanolotra ny Ramamy Manampitsoa avotry ny aina. Tsy tonga moa le natolony fa vao nivoaka hôpitaly. Razafindrasoa Ravinala manolotra ny Dôly. Ravelo ary manana Monika manolotra ny Ramiandro Soloy. Razana Malala Albertina manolotra ny Andriakoto Haja Didier. Ravamalala Marie Agnès
manolotra ny Ravahary Malala Manitra. Razana Jao Saoly manolotra ny Ramamonjy Soa tsy hoarana Mamsoa. Rarivo Arivelo Manana Miora manolotra ny Marinjatovo Mario. Raha Samuel Kantosoa tsy tonga izy noho ny tsy fahasalamana. Raha Mahatafandry Miantsa nanolotra ny Ravaonasolo Hanitra. Ravangonirina Lalaina manolotra ny Rasolo Arilala Hanitry ny aina voahirana. Rakotondra Belahatra Nirina manolotra ny Razafinarindra Harilalaina. Eny ariavana mangataka anareo disipla hitotika aty amin'ny altara anatrika ny hazo fijaliana raha hanao ny fanekena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo. Ndao ara ariavana. Ndao ara. Eny ariavana amin'ny anaran'ny Fjkm Isotry Fitiavana sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nandidy atsika mandehana ka ataovy mpianatra firenena rehetra no anambaranay fa mpianatra navoaka avy eo amin'ny école des disciples Isotry Fitiavana ianareo. Amen. Vavakisika. Misaotra Tompo ny amin'izao fotoam-pahasoavana zao ary misaotranao ihany koa ny amin'izao fotoana zao fa manamarina izay fa Andriamanitra velona ianao, miasa ianao mandrak'androany, manangana mpanompo tompo malalo, manangana mpianatra. Dia mametraka reto mpanomponao vao avy nanao fanekena ho mpianatrao ireto eo ambany fahasoavanao tompo malalo, ary ny fahasoavanao no mbola omba azy anatanterahana ny fanekena izay vao nataony teo, aharetany amin'ny fanarahana anao amin'ny fanaovam-pianatra, ary dia ho modely tsy anatsiny izy ireo ary ho mpanao mpianatra amin'ny androm-piainany rehetra. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo afaka mamonjy fitoerana ianareo riavana. Mitsangansika amarana fotoana riavana. Isarana, Jehovah Tompona. Isarana, Andriamanitra. Fabefiti, ni Tompona. Panzaka si pamindrafo, nenana iana.
Tanteraka aminareo anie nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Mipetraka fiangonana miara-mivavaka manginy sikariavana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra